Andriamanitra isika fa no fahasoavany lehibe dia mbola nomeny tombonandro avelomana isika ka nataony atratra zao enim-bolana faharoa am'izao taona 2024 zao. Misaotra Andriamanitra ihany koa isika satria araky ny fanambarako tamin'ny heriny anisan'ireo olona tian'Andriamanitra ho vonjena sy ho afahana ianao. Tian'Andriamanitra ho afahana am'ireo fahotana namatranao ianao. Tian'Andriamanitra ho afahana am'ireo aretina mampahory sy mandany volanao ianao. Ary tian'Andriamanitra ho afahana am'ireo fanaratsy matokanao ala ny olona tsahoatsahoana ihany koa ianao. Tian'Andriamanitra anehoana fahasoavany lehibe ianao am'izao tapataona farany izao. Mino zany ve anareo tompoko? Manaraka zany, manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa eo potrin'ny radio ny tenako am'izao ori zao. Engane, ka ho fahasoavana sy ho fitahina ary fombiazana ho anareo tokoa zo afatra entiko anareo zao. Ka amelona ny fanantenanareo sy ampitombo ny finoanareo ihany koa. Ho tsapanareo hatrany ane fa tena tianareo tokoa ny Tompandriamanitra. Zeny amin'ny fampidirana iny, fanokana fotoana anaovana vavaka aloha isika. Aorinan'izay dia entiko ny afatra spesial natao anao am'izao enim-bolana faharoa izao. Ivavakatsika tompoko. Tompandriamanitra io tsy mitsatra ny misaotra sy ny makasitraka anao zahay. Fandriamanitra lehibe anao ary maneho fitiavana, famindrapo ary fahasoavana amin'ny olonao hatrany hatrany. Mivavaka aminao mba ho tahinao manokanao zay hitondra ny afatra androany. Aoka hiasa amin'ny alalako ianao ka hisy fiantraikany amin'ny olona rehetra zay efa eo potrin'ny radio zo afatra entiko androany izao. Ka ho sitrana zay marary, ho vovony zay manana olana, ho afaka zay voafatotra, ary tena ho tahinao tokoa ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra ray io. Amen. Eny ary tompoko, mino fa efa vonina tsara ny andre sy ny andray ny afatra entiko ianareo. Araoko tena araka zany mihitsy ny mombanao tompoko. Eno tsara am'izay zao afatra entiko ho anareo zao. Manana tanjona tsara ho antsika ny Tompandriamanitra. Zany no antony ny namelany anao mbola velonaina hatramin'ity androany ity. Manana tanjona tsara ho antsika Tompandriamanitra. Ny lehibe indrindra am'izany, tia no afahana am'ireo fahotana sy ireo fahazaran-dratsy namatranao hatramin'izay ianao. Tia no afaka am'izany ianao. Tia no vonjena ny fanahinao. Tsy tia no very any am'ilay fahaverezana mandrakizay mantsy ianao. Fa kosa tia ho any aminy any am'izay misy azy sy zay misy an Jesosy zanany ianao. Raiso fahasoavana lehibe manokana ho anao zany teny ambarako aminareo zany. Tianao ny Tompandriamanitra tsy to, ary tianao tahaka zany ihany koa Jesosy zanany. Fa raha tsy mahatsapa ny famarinana zany ianao dia ao raha. Raha ohatra ka tsy tsapanao hoe tianao Andriamanitra, ao raha. Zany hoe nafeny devoly anao ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra anao mba tsy nonao sy tsy anatonanao azy. Vitany devoly ange ny manao an'izany eo amin'ny olona. Antony lehibe faharoa ihany koa. Antony natokan'Andriamanitra nanome anao tombonandro avelomana tahaka zao dia ity. Tia no afahana am'ireo herin'ny ozina sy ny herin'ireo fanaratsy ny tatao teo aminao ary namatra sy nanaketranao hatramin'izay ianao. Tian'Andriamanitra ho afahana am'izany ianao. Tian'Andriamanitra mantsy ianao mandritra fahavelomana eto ambony tany ity dia ho lehilahy ho vehivavy tena manome voninahitra an'Andriamanitra ary ho lehilahy vehivavy ekena hitra ny an-danitra rahatrizay. No zany dia tian'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy. Fantatr'Andriamanitra mantsy fa ny fisian'ny ozina sy ny fanaratsy eo amin'ny olona ny fototry ny olana sy ny ady ary fototry ny zavatra ratsy rehetra masony olona eto ambony tany. Tena manapaka ny fiainan'ny olona tokoa mantsy ny ozina sy ny fanaratsy. Fantatr'Andriamanitra tsara ny fisian'izany. Ka ny programan'Andriamanitra ho antsika raha nanome anao tombonandro avelomana tahaka zao izy dia ny amody sy ny anafaka anao am'izany zavatra manjoanao rehetra zany. Ny anafaka anao am'ireo herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy ihany koa. Tena tianao ny Tompandriamanitra. Tiany anao hatsapa fiainana vaovao sy mamy mandritra fahavelomanao eto ambony tany. Eny, na dia mandalo olana sy ady azy ianao. Tiany ianao avoaka ho mpandresy sy atao manana fiainana mamy hatrany hatrany. Eno eke zao teny nataon'i Jesosy zao hoe, hoy izy, eno tsara. Makalesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana. Makalesa ty amiko ianareo zay ao anatin'ny olana sy ny ady mangotrakotraka. Fa izao no anomenareo fitsarana ho Jesosy. Mateo 4:20 misy an'izany teny zany. Hoy ihany koa Jesosy, fiadanana no ho avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Sy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao ny fanomezako anareo.
aza malahelo ny fonareo. Zao natoko fevitra ambe folo dia fafita amby 20 no misy an'izay teny zay. Mbola ny teny zao ihany koa Jesosy. Zao afo mba nana fiainana sady anana be dehibe. Zao natoko fafolo dia fafolo indray no misy an'izay teny zay. Ry mpiano malala, tianao ny Tompoandriamanitra sy Jesosy Kristy zany. Zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa dia mbola hay natao eo aminao sy ny ankonanao satria tiany anao. Ary amin'ity androandroany ity no tian'Andriamanitra ho tsapanao ny herin'ny fitiavany anao. Noho zany, raha resaka osa sy fanaratsy no fotrin'ny problemanao dia izao. Toro vavolombelona aminareo aho. Entiko milaza fa ny osa sy fanaratsy no fotrin'ny olana sy ny ady ary fotrin'ny zavatra ratsy miseho eto ambony tany. Ka tokony hiala tsy eo ambany fahefany intsony ianao. Ka tokony hiala tsy eo ambany fahefany osa sy fanaratsy intsony ianao. Possible ny vovony tsy ho afaka amin'izany ianao. Ry zareo osina sy fanaratsy matsy no ao ambadiky ny fahorian'ny olona eto ambony tany. Zay sendrazy dia ataony mamay tokoa. Tafarisaka tamiko azy reto bady reto taona maromaro lasy zay. Tao anatin'ny entona ny fanambadiny. Tsy nentina azo taranaka mihitsy reto bady reto. Tsy nipetraka tao ankibo mihitsy ny zaza na dia efa nanao fitsaboana faran'izay mety aza zareo. Na nipetraka ihany le zaza fa afaka tao ankibo. Ary efa nisy fotoana azy maty tao ankibo indray le zaza. Tao anatin'ny entona tatak'izany foana no niseho tao amin'ny fiainana. Efa nisy fotoana ihany koa teraka somatsara le zaza fa saidy maty to piterahana. Toy izany foana no nahazo azy mivady tao anatin'ny taona maro. Tsy nahita vahaolana mihitsy ry zareo. Kivy, zay no ilazana azy. Rehefa niony izahay dia notantarainy taminay avokoa ny olana nahazo azy mivady. Tao anatin'izany no nafantarako fa nisy ozina sy fanaratsy nanao sakana tsy mahazo taranaka teo amin'izy mivady. Marina moa fa niaina tao anatin'ny fanaovana ody ny ray aman-drenin'izy mivady. Na dia izy mivady azy dia tena nandeha tamin'izany, nilomano tamin'izany talohany nanam-panevitra ho an'i Jesosy. Noho izany, nataoko ny fampianarana sy ny fampaherezana mba hitombony finoany sy ny fanantenany. Ary nataoko ihany koa ny vavaka fanapana ozina sy ny vavaka fandroana ilay fanaratsy teo amin'izy mivady, zay nanakana azy ireo mba tsy ahazo taranaka. Terena Jesosy, faharoa volana tahorina zany, nitoejaza le ramatoa ary teraka somatsara izy taty aoriana. Tsy manana olana zareo hatramin'izao. Ry mpiano malala, nanao ahoana reo no mety ho fiafaran'izy mivady sy ny tokantranony raha toka tsy tapaka ny ozina teo aminy ary tsy voaroka ny fanaratsy nanao sakana. Nanao ahoana reo mety ho fiafarany raha tsy nahazo taranaka izy mivady. Misy matoky aho fa tavela teo izy mivady. Tavela tsy misy taranaka ary possible ho rava ho tokantrano mihitsy azy. Ry havana, nomen'Andriamanitra tombon'andro veloma ianao satria tian'Andriamanitra ho afahana takizany koa ianao. Tsy misy amin'ny olona mantsy no hoe mbola misy sozana mitatao eo amin'ny fiainana. Ary mbola misy fanaratsy mamatra ihany koa izy. Amin'ny karazana zany oza sy fanaratsy mamatra izany. Fa izao foana ny ao am-pon'Andriamanitra. Tia no vonjena sy ho afahana ianao. Tia no vonjena sy ho afahana ianao. Tsy vitsy amin'ny olona ho iaho no mbola misy sozana sy mitatao eo amin'ny fiainana ary mbola misy fanaratsy mamatra ihany koa izy. Fa izao, ny ao am-pon'Andriamanitra, tia no vonjena sy ho afahana ianao. Mbola ijoro vavolombelona ihany aho, entiko milaza fa ny oza sy fanaratsy no fotrin'ny olana sy ny ady ary fotrin'ny zavatra ratsy miseho ambony tany. Tonga tato amin'ny borako ity tovavy iray ity. Marina fa efa nasy taona ihany izy, efa 40 taona taloany. Olana ara-pitiavana sy olana eo amin'ny fananganana tokantrano no nambarany tamiko. Araka ny fitantarana dia voafitaka foana hono izy. Sendra lehilahy ratsy toetra sy mpamitaka foana hono izy. Fa rehefa resaka elaela teo zahay dia hitako sy tsapako fa nisy oza sy fanaratsy mpanao sakana teo aminy. Zay nitondra olana teo amin'ny lafiny ara-pitiavana ary nanakana azy tsy hatsangana tokantrano mihitsy. Noho izany, nataoko ny fampianarana sy fampaherezana azy mba hanana finoana ny ho tafita amin'izany lafiny fanangana tokantrano sy ny fanambadiana izany izy. Dia raina ny tompo fa 3 volana taty aoriana nahazo vady izy. Nahazo vady vazaha ary vazaha mbola tanora mifanaraka amin'ny taonany no lasa vadina. Hery taona taoriana fanambadiana tafohana tany la Frantsa izahay. Gaga sy talanjona tamin'izany ny amin'ny fitondran'Andriamanitra an'ity vehivavy ity. Rehefa niala le sakana natoka tsy nahazo vady dia tsy sakotra saina fitondran'Andriamanitra azy.
gaga sy taranjo anao satria lehilahy vazaha mbola tanora sady tena mpivavaka be no lasa vadina any amin'ny kilometatra maromaro mialoparino misy azy ireo angambany 700 kilometatra noanina 700 kilometatra mahery mialoparino misy azy ireo tsy misy fiangonana any amin'ny tanàna misy azy ireo ka ao an-tranony no anaovany fotoam-pivavahana ary anaovany fiarahana misakafo isaky ny alahady de amin'ny alahady manaraka indray de fitratrano zareo mba tsy siny olana eo am-piaramonina izy mivady mihitsy no mpitarika an'ilay fotoam-pivavahana ao an-tranony sy amin'ireo toerana anaova fotoam-pivavahana ireo tena tsapan'ilay vehivavy fa nanafaka azy tamin'ireo oza sy ireo fanaratsy tsy mahatsangana tokantrano tokoa ny tompo ary ny tany fiainany ho amin'ny fiainana tsara fiafara de raina Jesosy riavana malalana nanao ahoana reny no mety fiafarany vehivavy ray voavy no tantarako taminareo ity nanao ahoana reny no mety ho fiainany raha tsy tapaka ny ozina tsy mahatsangana tokantrano ary raha tsy voaroka ny ala tao aminy ny fanaratsy nanao sakana mino fa tahaka ny nahazo ny olona sasany reny antitra tsy nahazo vady ary antitra tsy nanataranaka tompoko nomen'Andriamanitra tombonandro velomana ianao am'izao enim-bolana faharoa amin'ny taona izao afan'Andriamanitra mamonjy sy manafaka anao am'ireo herin'ny ozina sy ireo herin'ny fanaratsy zay fotry ny olana sy ny ady ary fotry zavatra ratsy nahazo anao hatram'izay tianao ny tompoandriamanitra tianao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tia ny anana fiainana vaovao ianao am'izao fahavelomanao zao tiany Andriamanitra ho tanteraka aminao le teny ao amin'ny Korintiana 2:5 manao hoe kora misy solao amin'ny Kristy de lasa olom-baovao izy efa lasa reo zavatra ratsy teo aloha fa indreo hoy ny Baiboly fa lasa vaovao avokoa ireo mino ao fa vaovao mahafalo anao daholo zany afatra netiko zany iatoka indray aloha sika fanaraka iraray aoriana zany dia hotozaka ny fampianarana sy ny fanentanana anao ny ino fa tianao ny Tompoandriamanitra de samy tain'Andriamanitra afaka tsika tompoko Jesosy mpanafaka no nanafapatotra tamin'ireo gadra maro izay nanjo tam'izay fotoana izay no nahatalanjona ay Jesosy manan-kery anafaka afaka sambatra ampoko ao mananampy atokany Jesosy nifalia mihira Alleluia, gloria, fa Jesosy no mpanafaka Jesosy niantsoa hoe havia ifandahatra fa ho avelako tokony elokao ireo tavitanao raha ifonanao izao de hodiovito sy ho sasako ny fona afaka sambatra ampoko ao mananampy atokany Jesosy nifalia mihira Alleluia, gloria, fa Jesosy no mpanafaka Maroveny olanao benite pitiminao sasatra mitolona dilavizao ity misy lalana zay mitondra fiainana raha isompo Jesosy de ho afaka ianao afaka sambatra ampoko ao mananampy atokany Jesosy nifalia mihira Alleluia, gloria, fa Jesosy no mpanafaka Jesosy niantsoa hoe havia ifandahatra fa ho avelako tokony elokao andeha risika izao hanome voninahitra fa Jesosy no mpanafaka nifalia mihira
alleluia gloria fa Jesosy no mpanafaka Jesosy no mpanafaka eny ary tompoko misaotra ny teknisany isika tam'izay irana lefany teo zay amafisikoatrano fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika zanak'olombelona indrindrindrindra fa ianao zay manaraka zao fandarana izao aoka fantatrao fa tsy kisendrasenange zao ianao mandeha ny afanentiko zao e ry mpiany malala nomen'Andriamanitra tompon'andro avelomana ihany ko ianao ka nataony nahatratra an'izao enim-bolana faharoa am'izao taona izao satria tia no tahina be mihitsy ianao ary rehefa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny listreo olona sy fianakaviana ho tahina sy ho ambinina am'izay rehetra ataonao ianao am'ty taona ity tia no tahina tahaka ny ry Abrahama sy Isaka ianao sy ny ankonanao tia no tahina tahaka nyreo mpalompon'Andriamanitra maro efa voatahy ianao zao no aza donony e mbola tsy ary akorange ianao de efa fantatry Andriamanitra e mbola tao am-bokange ianao de efa nanoman'Andriamanitra programa tsara e zany ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany ary mitovy am'izany avokoa isika rehetra mino ianao fa ity taona ity no fotoanan'Andriamanitra ary fotoana efa voaterin'Andriamanitra hitaina sy hanambinana ny ataonao rehetra tsy tamin'ny taona lasa na tamin'ny 2 taona na tamin'ny 3 taona fa am'ty taona ity am'izao enim-bolana faharoa am'izao taona diavintsika izao zany fahasoavana izany no omen'Andriamanitra anao raisao finoany zany tena ataoko izany aroka hiandrandra zany fahasoavana lehibe zany sady anao manomboka izao minoa ty tena natao amin'ny Paoly ity ianao hoe hoy izy amin'ny Romana 8:30 hoy izy inona ary no lazaintsika eny am'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba antsika raha Andriamanitra miaraka amintsika iza no atohatra antsika zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amody antsika rehetra izy tsy omena antsika miaraka amin'ny mamay-poana koa fa ny zavatra rehetra mazava aminao ve tompo zany teny zany e no fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona de nomena antsika tokoa ny zanalay tokana Jesosy no anarana ny programan'Andriamanitra amin'ny alalan'io Jesosy zanan'io no amin'Andriamanitra ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana ahoana hoy ny anjely raha nilazany amin'ny Jesosy tonga tety ambony tany izy hoy izy amin'ny Matio 2:20 hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarana ataonao hoe Jesosy fa izy namonjy ny olo no afaka amin'ny fahotana ny zanany azy nomena antsika ho Paoly mba ho fanafanatsika ho afaka amin'ny fahotana tsy mainka fa fa ny zavatra rehetra zay mahasoa atsika zay mahasoa atsika zanak'olombelona zay mahasoa anao eto ambony tany omena atsika tokoa zany no ny hery fitiavany mino an'izany ianao averiko vakina le teny ho Paoly inona ary no lazaintsika eny am'izany zavatra zany raha Andriamanitra momba antsika raha Andriamanitra no miaraka amintsika iza no atohatra atsika tsy misy fanahy ratsy matohatra atsika tsy misy fahavalo matohatra atsika enina de niara-tsim-panan'ny olombelona hoe mamosavy anao ary de tsy atohatra anao Andriamanitra tsy niara ny zanany tokana hoy ny Paoly apôstôly fa nomena antsika mamay-poana de tsy mena antsika miaraka amin'ny mamay-poana koa fa ny zavatra rehetra le fitahina ny tahinan'ny Abrahama omena anao zany riavanao farany melony amaranako ny afatra sady melony anaovako vavako anareo de ity ny lalany hitondranareo menakavo am'ireo fahasoavana anambarako reo de zao voalohany minoa Jesosy ho zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ianao minoa lay sorona zay fanekeny teo ambony azy fijalina ianao minoa Jesosy ho Mesi sy ho Kristy ianao ary Jesosy hiditra sy azo toerana ao anatinao aoka ny vavanao mihitsy no anasa azy ho ao anatinao mila manana toerana ao anatin'olona mantsy Jesosy Kristy ahafan'Andriamanitra mitondra le olona ho am'ilay tanjony averiko indray tiany ho afana am'ireo fahotana na matranao ianao tiany ho afana am'ireo herina ozina sy ny fanaratsy manakejanao ianao tiany Andriamanitra ho tahina sy ho ambina tahaka andry Abrahama sy Isaka ary Jakoba ihany koa ianao te hitondranao ho amin'ny fitsarana sy ny fiadanana ary ho amin'ny fiaina be deaibe ny tompo teny efa nataony zany te hitondranao ho am'izany rehetra zany lay tompo Andriamanitra tsy toa faharoa mila manatona mpanompon'Andriamanitra ianao ahafana manapaka ny ozina nisy teo aminao sy ny ankonanao ary mila avoaka ihany koa ireo fanahy ratsy nitondra olana teo aminao hatram'izay tsy atsika atao itsony ny mamela ny ozina mbola hita tao eo amintsika am'izao maha-olon'Andriamanitra atsika izao tsy atsika atao ntsony zany ampahory sampidraly ny sainao ny fisiny mitovy am'izany tsy atsika ikena azo toerana eo amintsika ihany koa ny fanahy ratsy araka ny teny efa nataon'ny Paoly apôstôly efa nataon'Andriamanitra ho resy eo anoloantsika zay niny
sy zay nandray an Jesosy ny oza sy fanaratsy rehetra na inona karazana. Mazava be ny teny efa nataon Jesosy liko toko voalohany teo fahasimy folo ahoana hoy izy indra fa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maiko sy andresy ny rehetra nanafavaly ianareo ka tsisy ampaninona anareo akory. Omena tao ina moa zany fahefana izany omena tao inona omena atsika etsika manapaka ny herin'ny ozina amin'ny anara Jesosy nomena atsika etsika mandroaka andray devoly zay mitady anasopatra ny fiainatsika nomena atsika mba etsika manafoana tetika ady fahavaly rehetra ka manino tsy ampiasanao zany fahefa zany zao manokana mampanompon'Andriamanitra vonany ampiasa izany vonany ampiasa izany ho anao aho ivavako anao aho de ampiasaiko zay fahefa zay. Fahatelo manana finoana ianao fatoka ankehitriny ny fotoanan'Andriamanitra voatendrin'Andriamanitra hitsinjovany anao sy ny ankonanao araiso amin'ny finoana fataona tsara ho anao sy ny ankonanao itotoana de avitsika ity enina dia nisy rahona nandalo azy teo aminao sy ny ankonanao tamin'ny ty taona ity de mino foana ianao fa hitondranao ho amin'ny fiainana tsara fiafarany tompo. Noho zany tsara raha tonga mamonjy fotoana toanay mihitsy ianao ianareo raha misy manaiky ianao fa olon'Andriamanitra sy mpalompon'Andriamanitra izahay de asainay mihitsy ianao ho tonga amonjy ny fotoam-pivavahana toanay fiangonana Refy androrakely isika ny alahady. Misy fidiriny indimy izay ny alahady amin'ny enin'ora amin'ny valora amin'ny folora amin'ny robe folora ary amin'ny roora ka zay mety aminao amin'ireo ora ireo no andehananao tompoko tongava fa ampitombo finoanao izany efa sitrak'Andriamanitra ny amonjy sy ny anafaka anao amin'ny ty taona ity indrindrindrindra am'izao enim-bolana faharoa de avitsika zao melon'ny amarana taona dia te ametraka souvenir tsara ho anao ny tomp'Andriamanitra riavana vitan'zany satria tiany anao tiany anareo menakavy zany ke no atiny natokanareo mandeha azo avatra hitoko zao ka ny toerana zay anasana ianareo mba hovonjenareo le fotoam-pivavahana de ho fiangonana Refy androrakely tena tongava tompoko. Zay zany ny afatra netiko anareo androany ka de mirary ny fandresena lehibe eo aminareo aho amty ariva ity. Anao vavako anareo aza aho fa melony zany de mbola naraka hira ray losika vita ny hira ataoko ny vavaka fanafana anareo sady no vavaka ho anareo zay marary anko aho mahireza tompoko anaraka hira ray vetrany ary sika de orina zay de ho ataoko ny vavaka tompoko samy ho tain'Andriamanitra isika. Ty panafake fantatrika fa panavotse ie nandatsaky ty leone anavotany antikane Jesosy ro panavotse haviremba anavotse ty olone ingo ty panafake fantatrika fa panavotse ie nandatsaky ty leone anavotany antikane Jesosy ro panavotse haviremba anavotse ty olone ora lungo komandini afaka mihemote Jesosy avaruva takazo mangatikane si mandata refa mikaiky anao mba hoavote longo koa minyanao tipa radisa hawandanite ora lungo komandini afaka mihemote Jesosy avaruva takazo mangatikane si mandata refa mikaiky anao mba hoavote longo koa minyanao tipa radisa hawandanite
fahafakio mitandrema tsy voafitake tano mafy Jeso anao mandra-piaviane ambo tsy mety avaory alongoko de voliro hamatotse hamatotse ty azone hiafahafakio mitandrema tsy voafitake tano mafy Jeso anao mandra-piaviane ambo tsy mety avaory alongoko de voliro hamatotse ty azone oranongoko mandeni afaka mihemotse Jesosy avavadakazo mangatikane tsy mandata rehefa mikaikanao mba hoavotse longoko andianao ty paradisa ao andanitse ora longoko mangeny afaka mihemotse Jesosy avavadakazo mangatikane tsy mandata rehefa mikaikanao mba hoavotse longoko andianao ty paradisa ao andanitse longoko andianao ty paradisa ao andanitse longoko andianao ty paradisa ao andanitse. eny ary tompoko minao fa efa voniny ianao raha ohatra ka mety aminao de mandoly mihitsy ianao sady apetrao eo amin'ny fonao ny entananao ivavako anareo aho raha misy aminareo mandeha zavatra zao kanefa marary ao am-pandriana na ny amin'ny hopitaly mino fa afaka nositrana ianao afaka nitokany aminao ny herin'Andriamanitra manasitrana sy manafaka vavaka aritsika sotra ray malala ny amin'ny afatra nampitorianao ahy tamin'ity androandroany ity sotra amin'ny anaran'i Jesosy ary manome voninahitra anao aho satria ty anay rehetra ianao misotra noho amin'izao afatra nampitorianao azao afatra mitondra famonjena ny fanahy ny olona tsy very afatra manasitrana ny olona marary afatra manafaka andre olona zay ao anatin'ny olana afatra mandrava fatsakany demonia ary afatra mitondra fitahina zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy angatako aminao raha eo amarino eo amin'ny olona tsiraray avy omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra re olona marary am'izao fotoan'izao na zany zay misy azy sitranina izy mandidy anao ary fanamafarofy ry fanampitondra retina miala amin'ny fatantenany olona trany atapidoka trany am-paladia miala mitova rehetra eo amin'ny tenany olona miala amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny marary fa efa nomena zany ka de sitraniko ny marary sotra raha eo ny amin'ny famonjena sy ny fanafahana ny amin'ny fagagana lehibe nataonao androany ho an'ny olona rehetra ny dera ny ajary ny voninahitra atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina reo namana zay tapa-kevitra hamonjy ny fotoana zay ataon'ny fiangonana fiandrora kely mamondrafo aminy anao mba tsy voasakatsaka ny devoly izy amin'io alahady io fa tena arabaky teny ho avy ny olona hitady ny famonjenao ary zay tonga ao de hita ny herinao tokoa Andriamanitra sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen zay zany tompoko ny afatra netiko androany ka de mametraka ny mandram-piona toy ny fanao mazatra veloma tompoko amin'ny manaraky indray tompoko